fitariavana malala rehetra eo amin'ny tompony anio alahady fa 13 ny volana febroary alahady ny epifania ary mpanjinatsika efitsikema ny lohevitra hoe mamontsy ny tenin'Andriamanitra hiatrika ny fanompoafavahana isitariavana dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira ny azakazaka maso etsika rehetra fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ny salamo faefatra amin'ny telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no iarahantsika rehetra mamaky hideranan'Andriamanitra raha ny hira ao amin'ny fandahary. Salamo faefatra amin'ny telopolo ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ihany. Miaraka makitsika rehetra mianaran'i Jesosy. Isaotra ny Jehovah eo ambavako mandrakarina ny fiderana azy. Jehovah no reheray amin'ny fanahy ary izany ny mpandefitra ka ho fary. Miara-mankalaza Jehovah amiko ary ao iara-mandritra ny anarany isika. Amen. Say
ivavaka isika loatra. Isaorana ianao Andriamanitra eny, isaorana ianao fa akaiky ny anaranao ary miteny aminay mandrakariva ianao. Mitory ny fahagaganao ataonao koa ny olona fa milampy sy fitsarana no ankalazainay. Ianao tompo no derainay, ho anao ny voninahitra ao amin'ny fiangonana tsy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka faramandimby mandrakizay mandrakizay. Amen. Ry havana malala, tonga amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka tomboka atsika 10 minitra ny sikolady ny ankizy sy ny tanora zany. Dia ataontsika eo am-pitsanganana ho antsika ankizy sy tanora eo am-pitsanganana ny hira fa 280 sy 700, 280 sy 700 ny andininy voalohany ihany dia ndroso ety anoloana ny mpanao 10 minitra. Jesosy amaky ny teninao masina zahay mitenena araka amin'ny fombanao Jesosy. Amen. Petraka ianareo. Ny akatsika 10 minitra androany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 7 ny andininy 420. Koritianina voalohany toko 7 ny andininy 420. Rehefa samy nahita isika dia tsika rehetra samy hamakimafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany mpiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany hahazoanareo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia mandidy antsika hoe miazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Misy loka andrasana zany amin'ilay fiazakazahana. Dia io fiazakazahana io ihany koa fiazakazahana mitory ny filazantsara ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ny amin'ny Paoly Apôstôly na dia tany am-pigadrana izy dia tsy nitsahatra nitory filazantsara ny azakazaka nanao ny aintsoa zavatra nitory filazantsara ny Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra mba ahavoafonjy olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ny tenin'Andriamanitra eto miteny amintsika hoe miazakazaha toy izany koa mba hahazoanareo. Ny andrasantsika sy ny ho azontsika zany dia ilay satroboninahitry ny fiainana any an-danitra rehefa rahatrizay. Tantara kely anankiray no entina ho aminareo mba hahazoantsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny apondra dia biby mahavariana. Rehefa mahavariana izy dia izy koa mahazaka entana be da be. Dia indray andro nanapa-kevitra reto olona fa hampanaovana korsa ny apondra. Rehefa hampanaovana korsa ny apondra dia izao no ataon zareo hoe tsy maintsy hahazo ny loka izay voalohany eo. Rehefa nalefa ny apondra dia samy namporisika ny azy ny tsirairay avy mba handeha mafy satria misy tanjona kendrenao dia ny azahoana ny loka. Rehefa nandeha ny apondra samy namporisika ny azy ny azakazaka alefa tsy akijanona dia samy nandeha nanaja eo hafany ihany koa ny apondra. Dia nisy anankiray nandeha tena nandeha mafy izy
tena nandeha mafy. Rehefa nandeha mafy izy dia reny ampondra reny moa maneny. Dia rehefa nandeha mafy izy le voalohany zany dia tena hoe faly zany le tompony hoe tena ho azoko ny loka androany, tena faly, tsisy ohatr'izany ny hafaliana. Dia rehefa tena lasa aloha izy dia naneny le ampondra taty amin'ny farany. Dia rehefa naneny le ampondra taty amin'ny farany dia naninona? Niemitra izy, lasa le voalohany miverina namonjy an'ilay any amin'ny farany. Lesona tiana hotsoahana ry havana dia mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fiainana ety amin'izao tontolo izao indraindray mampihemitra antsika dia aokontsika tsy hiemotra fa hiazakazaka mba hahazoantsika ny loka izay oman'ny tompo ho antsika. Ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra. Amen. Mihira 560 amin'ny fandaharana 7:7 ny ataontsika dia angatahana reo ao amin'ny toriteny sy ny katekista izay miombona ao anatin'ny teny ity, anao ny vavaka sy ny vakiteny. Indray zany hafalianay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay, satria notominao indray izahay ka tafavory eto amin'ity toerana ity izay tsy hafa fa vavahadin'ny lanitra ionanay aminao. Fantatray tokoa fa tsy herinay natanjakay no nahatongavanay eto fa ny tanam-pitiavanao izay mbola te hiteny aminay isan'andro isan'andro, te hananatra anay ary te hanovanay mba handovanay fiainana mandrakizay. Koa ankehitriny Tompo, masina ny teninao. Raha andre izany teninao masina izany dia indreo mpanomponao izay nofidianao masino ny tenany mba hanambara sy hamaky tsy misy diso izany teninao izany. Io koa ny mpanomponao izay efa notendrenao koa androany hanambara ny hafatra sy ny sitraponao aminay. Dia tendreo ny lelan'ny Andriamanitra satria marina ianao ka aoka mba ho marina toy izany koa no voambarana eto ankehitriny. Ny vahoakanao izay miandrandra famonjena mitady anao mihazakazaka mafy mitady famonjena avy aminao Tompo. Ianao no anadio ny fony ka ho toy ny tany lonaka ane ny voa fahafeto androany mba hany ireo amponay tsirairay avy ka ho tonga teny fiainana sy hijoroanay vavolombelona tokoa izay rehetra ambaranao eto ankehitriny. Dia mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa miainy ny mpanomponao amin'ny anaranao irery any nanaovanay vavaka ito izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay hamakina ny tenin'ny soratra masina isika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny Joshua 10 raisina amin'ny andininy 9 ka hatsahatra amin'ny andininy 11. Joshua 10 raisina amin'ny andininy 9 ka hatsahatra amin'ny andininy 11. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Joshua, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy.
ka tsy hisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tapoka tamin'ireo i Joshua fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy, ary Jehova nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely, ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Beti-Horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary noho nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinana ny Beti-Horona izy, Jehova dia nandasaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay novonohy zanak'Israely tamin'ny sabatra. Hotohizantsika ry havana ny fivakin'ny soratra masina. Filazany tsaran'i Jesosy Kristy araka amin'ny Lioka toko 4 ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Lioka toko 4 ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Ny nifindran'i Jesosy nakany Kapernaomy sy ny nahasitrana ny demoniaka anankiray. Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galily, Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana fanahy ny demonia maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy moa mifaninona akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy teny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona dia mivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny hely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny ilazany. Hofaranana ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 2, hovakiana manomboka ny 12 ka hatratra hatramin'ny 14. Jaona voalohany toko 2 ny 12 ka hatramin'ny 14. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny elokare noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa malala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naresy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa malala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Ray masino manamasina ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Andeha ataontsika ipitsanganana ry havana ny hira fahenina amin'ny 20 ao amin'ny fandahara. Mpiaraka hitsangana isika. Bye.
amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy tompontsika. Amen. Tenin'Andriamanitra oraisitsika miteny ity dia ny Jaona voalohany toko 2 ka ny 4:4 ihany. Jaona voalohany toko 2 ka ny 4:4 ihany. Andeha rahantsika rehetra mamaky izany raha sitrakareo. Dia araka mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Amen. Jaona apôstôly teo amin'ny 7 taonany no nanoratra ity taratasy ity. Efa 7 taona izy nanoratra n'ity taratasy ity. Dia rariny izy raha miteny amintsika hoe zanaka. Rindra amin'ny 9 ambony 12 manao hoe manoratra aminareo zanaka. Rariny izy raha manao hoe zanaka amintsika. Fa anankiray koa ny ray ambareto dia ireo izay efa tena hoe matotra amin'ny finoana, tena efa miorona amin'ny finoana, efa ela ny vavahana ary tena mahalala tsara an' Jesosy Kristy. Dia misy indray ilay teny eto hoe ny zatovo, nanoratra anareo zatovo aho. Ireo indray le vao nandray an' Jesosy Kristy, vao vetivety ny tena ninony an' Jesosy Kristy. Fa izao tsy ilaina loatra ny manavakavaka hoe nareo ray aman-dreny, na ho anareo zanaka, nareo zatovo na iretsy, fa tena zava-dehibe ao antsika ampy ho an'ny kristianina tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra voasoratra. Fa tsy hoe tia ny dadana, tia ny mama ihany, fa tena ho ampy ho antsika rehetra zay voasoratra. Dia raha hita amin'ny 4:4 dia fataro tsara hoe nanoratra taminareo zatovo, tsy ho an'ny zatovo ihany zany, fa ho antsika tsiraray avy nanoratra amintsika zanak'Andriamanitra. I Jaona apôstôly eto amin'ity an'io ty. Dia andeha ho raisitsika le nisoratany. Inona avy ny soratany? Sy tsika lo hevitra anankiray ny olom-bavonjy. Manao ahoana zany olom-bavonjy zany? Voalohany, ny olom-bavonjy dia mahery. Maninona ny olom-bavonjy? Mahery. Tsy le tanjaka mahatanora ihany zany no tena ilaina eto, fa le tena hoe mahery satria ao amin'ny tompo izy. Aiza ny mampahery azy? Ao amin'ny tompo mampahery atsika. Raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy zany sika dia resy, satria Jesosy lay mahery dia mampahery ny zanany mandrakariva. Ary tsy fon'ireo zanan'ireo fa tia hampahery izy. Tsy tiany hoe hitanondrika lava, fa mpaherezina mandrakariva satria mahery ny tompo ivavahantsika. Fa anankiray koa fataro tsara hoe tena hoe tsy le mahery tanjaka manofy ihany na mahatanora ihany, fa ny olona manana ny tenin'Andriamanitra no tena mahery. Satria voambary regny Hebreo toko 4:12 inareo tsy enjery zany. Velona sy ny tenin'Andriamanitra. Ka zay manana ny tenin'Andriamanitra zany ny mahery, satria ny tenin'Andriamanitra dia velona ary mahery. Mahery ny tenin'Andriamanitra tsy mahery? Ahoana ny anam-porofino fa mahery izy? Samilo manao entomody amin'izany hoe mahery ato anatiko ve tenin'Andriamanitra satsy. Fa anankiray koa fataro tsara hoe mahery ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona manana finoana an' Jesosy Kristy. Raha tena matoky an' Jesosy ary tsy miala ao am' Jesosy sika, dia izay izy ny atao hoe mandresy mahery ary maharesy an'izao tontolo izao noho ny finoany an' Jesosy Kristy. Mahery rehefa manana ny fanahy masina. Mahery rehefa maninona? Manana ny fanahy masina ny olom-bavonjy dia mahery izay. Satria ho ny asan'ny apôstôly toko 2:9 hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Vavolombeloko Jerosalema hatramin'ny farany tany. Rehefa mahazo ny fanahy masina, tsika manana ny fanahy masina dia mahazo hery, afaka andeha toro ny filazantsara, afaka mandresy ny fahavalo. Zany ny atao hoe mahery.
zany ny atao mahery izany tokoa ve no satsia fataro sasany manontany ny tenany hoe fanahaniza moa zany zao ny eo anatiko ao am'izao fotoana so de tsy fanahy masina anontany ny tena so de tsy fanahy masina so de mbola satana eo anatsika ao raha namaky mantsinareo le tary amin'ny filazantsara ny lioka teo a de efa taro tsara hoe ny fanahy masina ny satana de efa taro tsara hoe mahafantatra ny Jesosy Kristy izy fantatro fa lay masin'Andriamanitra ianao fantatro fa avy andringana anay ianao de Jesosy miteny hoe mangina ianao zany hoe raha eto zany zao de ny tena olona mahery a de tsy manaiky iainy ny feon'ny satana mihitsy fa vao miteny satana de mangina ianao mahay mampitsahatra ny bitsika ataon'ny satana eo amin'ny fiainany izany ny tena zanak'Andriamanitra mahery fataro tsara ary hoe feon'ny Jesosy ary ve nyrenao so de tsy ny feon'ny Jesosy mampahery ianao am'izao an'izo de na Jesosy mihitsy ve nitokinao sa mbola ny amin'ny vola na amin'ny vokatry ny tany na amin'ny arenany tany so de mbola ny amin'ny maty ihany koa azy ny anteheratsika so de mbola tenin'olombelona ihany koa ny arahantsika tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra de mahery ka raha ny tenin'Andriamanitra ny tsarotsika de olom-bavontsika de zerenareo ny faharoa inandray ny faharoa tsy hoe mahery ihany fa ny olom-bavonjy dia hoy ny andala ny faharoa manaraka hoe mitoetra ao anatiny ny tenin'Andriamanitra inona mitoetra ka ny olom-bavonjy zany de mampitoetra ny tenin'Andriamanitra ao anatiny le tenin'Andriamanitra ambara tsy iza fa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo Jesosy Kristy ilay filazany tsara ny filazany tsara ary tenin'Andriamanitra moa zay anambarana hoe sabatry ny fanahy le ny olona manam-panahy zany no manana an'Andriamanitra hitoerany tenin'Andriamanitra ary fanahy masina sabatry ny fanahy io a no andresena ny fahavalo rehetrarehetra manafika atsika satria be dia be ny fahavalo am'izao samy manana fahavalo ka ny amatarana ary fa mitoetra ao aminao a mitoetra ao anatinao a ny tenin'Andriamanitra fa tsy le fanahy maha-olona ihany mitoetra ao anatinao ny amatarana an'izany dia fataro tsara hoe manova ny fiainanao itenin'Andriamanitra miova zany ny fiainanao rehefa voatsindro ny tenin'Andriamanitra lay mahery lay sabatry ny fanahy de fataro tsara hoe miova ny fiainanao tsy ny ety ivelany ihany miova ny amatarana zany zany rehefa voatsindrony de lasa fantatrao ny aretinao fantatrao ny maizy azy ianao fantatrao ny olanao ary fantatr'Andriamanitra ihany koa zany rehetrarehetra zany de lasa afabaraka mihitsy ianao vokatry ny fandraisanao a ny tenin'Andriamanitra ho velinao anatsika n'izany tenin'Andriamanitra zany ry ao fa raha tena fantatro hoe mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra de tsy hoe miova ihany ny fiainanao fa tena afaka mampiatra n'le tenin'Andriamanitra ny fiainanao ianao ahoana ny amatarana hoe miatra amin'ny tenako ny tenin'Andriamanitra lasa pakatoa ny tenin'Andriamanitra rehefa mibaiko Andriamanitra mibeba ianao de lasa tonga de mibebaka ho azy tsika io moa zany le tary amin'ny Josoa teo fatarotsika tsara le tary amin'ny Josoa tena misy zavatra nampalahelo mihitsy ny nataon'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana fa saingy zao na de misy aza zany de fataro tsara manome toky Jehova tamin'ny Josoa aza matahotra fa atolotro eo an-tananao izy de tsisy aharesy anao tsondreo zany hoe rehefa tena mahay mampiatra ny tenin'Andriamanitra tsy matahotra fahavalo tsontsika ny fahavalo tsy maintsy misy fa tsy matahotra fahavalo sika devoly mbola misy mandraka kehitriny tsy matahotra devoly sika mbola misy zanak'Andriamanitra matahotra devoly sa tsisy misy sa tsisy mbola misy matahotra devoly fa ny devoly anaran'i Jesosy ihany ny tsy zakany de rehefa manana ny Jesosy ianao tsy zakany mihitsy ianao manana ny Jesosy Kristy io noho izany fataro tsara hoe raha tena
mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia mankatoy ny tenin'Andriamanitra ianao resy Satana sy ny miaramila. Fa raha tena fantatra hoe mitoetra aminao ny tenin'Andriamanitra dia anao mihitsy ny tena tsy manaika raha tsy manakaiky amin'Andriamanitra mandraka hariva hoe ny anahy zany mahatsara eo akaikin'Andriamanitra. Tsy mahatohitra fakapanahy mihitsy ntsika raha tsy manakaiky an'Andriamanitra mandraka hariva. Ry havana malala, izy ary zao ny eo akaikinao. Samy manana eo akaikiny, samy manana eo anilany. Fa aza manakaiky amin'ny devoly zany fa ataony sakafo mandrakariva ianao. Fa aleo manakaiky an'Andriamanitra. Raha ny olombelona ihany koa mety mivadika io, mety miovy io, nambara tamin'ny heriny hoe ny ray aman-dreny mety hanadino ny zanany, ny ray tapoa mety hahafoy anao, ny havana mety hakahalanao, ny firene lasa ho fahavalonao mihitsy azy manodidina anao. Fa izao atao hoe ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara. Fa ho antsika ihany koa, inona zany zao mba voatahirintsika ao anatsika? Mba manana tenin'Andriamanitra voatahiry ve tsika sa tsy manana? Misy sa tsisy? Inona mba tenin'Andriamanitra voatahirintsika? Eny anahy zany tena ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny voatahiriko ato anato, ary tsy miala amiko mihitsy. Dia Jesosy ilay fahazavany zao tontolo zao, lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, dia ry zo anatinao izy. Tandremo sao dia mbola fako ny voatahiry ao, na fako pahotana, na ny loto rehetrarehetra, na ny eloka, na ady amin'olona, fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Matetika mantsy zany ny voatahirin'ny olona. Za aloha ranona tena tsy havana amin'ny mandra-pahafatiko, tsy fandevy maty zay. Tsy zany zany zanak'Andriamanitra. Fa ny tena zanak'Andriamanitra mitahiry tenin'Andriamanitra ao anatiny dia mahay mamela eloko satria zany ny zanak'Andriamanitra. Hoy zany tena olom-bovonjy zany dia eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Fa ny fahatelo farany, inona ny andalany farany io? Ny olom-bovonjy dia maharesy ilay ratsy. Maharesy aninona? Any amin'ny faritra atsimony Madagasikara tamin'ny fianaratsy misy an'ilay toerana hoe ilay ratsy. Any Ambondrombeo itsika ty Antananarivo. Raha hoe eto zany tena hoe tsy hoe mandresy ny ratsy fotsiny fa ilay ratsy tena manondro mihitsy hoe izy ary io. Ka n'ilay ratsy ambara eto zany dia tena manondro an'ny Satana mihitsy io. Ilay mpanjaka amin'ny fahamaizinana, ilay ambaran'ny Jaona toko fahavalany efatra hoe lay rain'ny lainga, lay mpampisaraka n'ilay mihavana, lay mifankaty tsika vao nankalaza tamin'ny heriny mifety mifankaty. Fa mampisaraka mihitsy ny Satana amin'izao fotoana izao. Dia fantaro hoe efa resy ve reny rehetrarehetra reny? Mbola mandainga ve ianao sa tsy mandainga ntsony ankehitriny? Efa resinao ve ny lainga sa mbola tsy resy? Mbola misy ve ny kristianina mandainga amin'izao sa tsisy tsony? Mbola misy ve ny kristianina mifankahala sa tsisy tsony? Raha tsy ao amintsika zany Jesosy Kristy dia tsy resitsika ireny toetra ratsy rehetrarehetra. Mandresy isika. Tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika zany, fa noho ny fananantsika ny Jesosy Kristy. Ary raha mandresitsika tsy fitadiavana tombontsoa hoe zany mba te azony loka araka ny nambaran'ny mpanao 10 minitra ny sekolady teo hoe mba tena tanjoko azony loka ihany. Kanjo vao nisy naneniny tariarina, lasa koa izy miverin-dalana tsy azo indray ny loka. Satria zany raha ohatra hoe ny herin'ny tena maha-olombelona ny ampiasaina, raha te handresy an'izao tontolo izao hoe ahoana zany tena nanako tenin'Andriamanitra mandrakariva fa tsy ny tombontsoa eto tany ihany no kendreny. Raha te handresy ny ratsy ary ny kristianina, raha te handresy ny ratsy minoan'i Jesosy Kristy ilay nandresy. Ahoana ny andresentsika ny ratsy? Mino an'i Jesosy Kristy, lay nandresy ny fahafatesana, lay nandresy ny fasana, lay nandresy ny herin'ny ota rehetra, lay nandresy an'ny Satana sy ny miaramilany. Efa resin'i Jesosy zany, tsy matahotra tsony mino an'i Jesosy Kristy. Satria efa resy fa tsy zany ihany, fa raha te handresy ny ratsy ianao
dia isaia manohitra ny ratsy mihitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Isaia maninona? Isaia mandresy manohitra n'ilay ratsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izay nataon'i Jesosy Kristy ao Matia 4:7. Tena tenin'Andriamanitra ihany ny ampiasainy andresena ny Satana. Fa ny antsika zany raha vao ny tenantsika ny entsika mandresena ny Satana, resy ianao. Fa tsy izany ihany fa raha te handresiny ratsy ianao dia aza kivy raha sendra olana, aza kivy raha sendra ady, raha sendra fitsapana, raha sendra fisedrana mahatsikivy mihitsy ny tsika. Zany ny mpandresiny ratsy, satria matoky fa zanak'Andriamanitra, tsy arian'Andriamanitra zany. Fa taro tsara fa tsy arian'Andriamanitra zany ianao. Zanany ianao tsy ariany zany, tsy foiny zany. Iteneno ino raha ombanareo mandrakariva mba rapahatonga amin'ny fahataperany zao tontolo zao. Ry avako malala amin'ny tompo, paritaka ankehitriny ny faratsiny, na teny ratsy, na asa ratsy, na toetra ratsy, na fahazarany ratsy. Ary indrindra moa zany zao raha tsy hijery alavitsika fa eto amintsika eto Antananarivo, arakaraka ny fihevian'ny orana, vo maika koa nitatra miparitaka le loto mipoiriny ny ranon'orana avy any dolo reto maloto rehetrarehetra reto miparitaka eraky ny tanàna andray azy. Fa ho atsika Jesosy no anatsika, na miparitaka aza ny aratsiana dia mitory fahatsarana mandrakariva isika, satria manana ny tenin'Andriamanitra anoherana ny faharatsiana, anoherana n'ilay ratsy. Tsy mety amin'ny kristianina zany, tsy mety amin'ny kristianina manao trandraka tany mena. Inona ny tsy mety? Tsy mety amintsika kristianina manao trandraka tany mena, tahaka n'le fanambara tamintsika manao hoe ilay tanora anankiray tratralina dia nifanena tamin'ny mpamosavy. Dia inona natao moa rehefa nifanena tamin'ny mpamosavy? Ny sorony ray ny akanjo dia miaraka mibridina amin'ny mpamosavy, dia rehefa avy eo izy voavonjy, satria nanao ny fanao mpamosavy foana, rehetrarehetra nanao ny fanao mpamosavy. Fa ahoana ny ahafahako mandresy an'ny Satana? Ahoana ny ahafahako mandresy ny mpamosavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Ka ny olom-bovonjy, ny olom-bovonjy dia mahery. Maninona ny olom-bovonjy? Satria manana ny Jesosy Kristy. Ny olom-bovonjy dia mitahiry tenin'Andriamanitra mandrakariva. Maninona ny olom-bovonjy? Inona ny voatahirintsika ao anaty? Tenin'Andriamanitra. Fa ny olom-bovonjy ihany koa dia mandresy an'ilay ratsy, dia Satana zay. Maninona ny olom-bovonjy? Dia Satana zay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ciao.
Miombona vavakantsika ry havana. Andriamanitra rainay ilay toetrany amin'ny avy indrindra. Andriamanitra velona, ilay tompony teny. Ny isaoranay sy ankalazainay indray amin'izao andro vaovao izao voalohany amin'ny herinandro. Misaotra Andriamanitra fa niteny taminay indray ianao tamin'ity anio ity. Nampatsivinao anay indray fiangonana tamin'ity anio ity fa izahay dia olom-boavonjy, izahay dia zanak'Andriamanitra. Eny Tompo, nambaranao fa mahery tokoa izahay ao amin'i Jesosy Kristy. Nambaranao taminay koa fa ny fonay dia tokony tehirizanay ny teninao. Ary indrindra Tompo, izahay olom-boavonjy dia maharesy amin'ny Satana sy ilay ratsy. Teny fiainana tokoa Tompo izany teninao izany. Ary mampandiny tenanay tokoa amin'ity anio ity. Araky ny teninao manao hoe feon'iza no henonareo. Eo anatrehan'izany Tompo malalo. Dia matsiaro menatra tsy mangaiay izay fiangonanao satria ny fonay tokoa dia maloto. Ny fonay tokoa dia feno fiahina izao fiainana izao. Fa tsy ny teninao tokoa Tompo no raiketinay ato am-ponay. Ifonanay aminao izany Jesosy ankehitriny. Angatanay famelana sindra fo lehibe avy aminao. Irosaka amin'ny rairay izay miombona ao anatin'izao fotoana izao. Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra miteny aminay fiangonana ianao. Ary tena sitrako tokoa ny Tompo ny ahatonganay olom-boavonjy mahajoro amin'ny finoana, tapahorina amin'ny finoana. Dia ny hery fanahinao masina ny no hiasa mahery atsy anatina tsirairay avy ahatonganay andresy ny fahavalo ary ny anananay ny toe-po madio mitahiry ny teninao. Ary indrindra Tompo ahatonganay ho kristianina mandresy, ahatonganay ho kristianina mahajoro tsara, manoloana fandriky Satana sy ny fitaky Satana. Eny ary Jesosy malalo dia avaozinay fanorantenanay ankehitriny ary maneho ny fahavononana izahay fa hankatony teninao, hivelona amin'ny teninao satria ny fandresena izay ety mandresy tontolo izao dia finoana tokoa Tompo. Ary finoana dia avy amin'ny toriteny, ary tononteny dia avy amin'ny teninao Jesosy Kristy. Mimbonanay koa ankehitriny Tompo ny fitondranam-bavaka, ny fiainan'izao fiangonana izao. Ianao Jesosy Kristy ampiombana trano ny fiangonanao ao anatin'ny fampandrosoana, ao anatin'ny hazakazaka masina ihany koa. Dia tsaroana ihany koa Tompo ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ireo mpiandraikitra rehetra, mpitandrina rehetra izay efa napetraka ao sy novidinao isahana izany fiangonana Jesosy Kristy izany. Miohery fahelezana trano izy ireo Tompo amin'ny fiatrehana ny asanao amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakana lanitra. Ary matsiaro manokana ihany koa izay Tompo ny firenenay izay ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, izay ao anatin'ny ororo sy tahotra. Dia ianao Jesosy Kristy ampitoetra ny fiadanana eto amin'ity nosy maminay. Ankehitriny ary Tompo dia mbola maminay mampiombana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampinarinao mpianatra ao fa izay manao hoe Atsika izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra dia vonina i Andriamanitra mila heloko atsika mitsangana ary raiso ny teny somafaly atolotry ny Tompo amintsika. Fa hoy ny teny fanomezatoky amin'ny Tompo avy amin'ny Tompo manao hoe fa na dia mandra-pahandrotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho nitondra sy hanafaka. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana
mba tsy ho very zay rehetra mino azo fanana fiainana mandrakizay. Noho izany voavelany elokareo amin'ny anaran'ny Tompo ary asa manota itsoana. Isika rehetra iaraka manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy maintsy eo mahery ary tsy misy fitaka amin'ny fanahana. Amen. Irao amin'ny fandahara. Tsy menatra anambaran'ny finoany anatren'Andriamanitra ponjetsika andeha ary ombonantsika ny fanekemponina apostolika izay ombonantsika mino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe Minan'Andriamanitra Jesosy mpanao lanitra sy ny tany ary minan Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijalona nampakony Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalelo nidina tany amin'ny fiainantsika nitsanga tamaty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ankavan'Andriamanitra Kristy avy any ny viny tsara vela sy maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana olona masina famelan-keloko fisangana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny mahatratra zon'izao amin'ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika tsirairay avy. Nolo tena ho an'ny Tompo sika amin'ny alalan'ny rakitra riavana dia hira ataontsika fa 720 sy 700 720 sy 700 ka ny andininy voalohany ihany andininy voalohany sy faharoa. Baby
isika hitsangana hanolotra ny rakitra. Mivavaka isika rehetra. Andriamanitra tomponay io, indreto say vahoakanao, manolotra ny tenanay ho anao fanatitra velona masina ankasitranao, ary manolotra inkozo rakitra nataonay izao amin'ny fanatanterahana ny asanao ato anatin'ny fiangonana hanehonatrany voninahitrizao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatahana izany mivavaka izany. Amen. Maharitra mitsangana hatranitsika ny hira ao amin'ny fandaharana 4telopolo ny voalohany ataontsika dia ho raisina ny tsotra. Raiso ny fitahina tolotra omena amin'ny anaran'ny Tompo fa ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy hianno anify izany. Amen. Petraksika mivavaka mangina misotra. Manitra irereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny Fanahy Masina.